fa samy nananambarany ihany koa ireo mpitantana eo anivon'ny fédération isa sokajiny eo ihany koa ireo candidat dia samy nanao ny ananeo ny afaliny tamin'izao nahatafita any Madagasikara izao. Tsy faly fefaly fotsiny tsika malagasy fa dia mitaky andraikitra goavana na ho an'ny fanjakana na ho an'ny mpitantana fédération ny hotoyan'ny lalan'ny Barea ny Madagasikara. Dia raha tsika ary ny famitinana ndresatresaka ny fandaovana tamin'ireo mpitantana ireo. Malagasy efa napoisina vatavela be fa tamin'ny voalohany dia patao tsy maintsy manao kanina ireo. Mety anahoana zany toy amin'ny fanomanana amin'inona moa zay fadianatsika amin'ny Soudan. Mbola misy Soudan miaro Soudan dia mbola misy Sénégal dia amin'ny 2019 fa ho hita hoe ny amin'izany fa mbola misy zavatra miaro rinan'izay fifidianana. Soudan dia aty abotsibona ihany ka aiza olo ianao sazanao fa mamasina dia votivorona sy mazanga ihany ny terrain. Mbola tsy tapaka loha mbola tapaka. Tena tsipy ho an'ny mpakafy baolina kitra tsy akanavaka Mitoetra mpanao ny ity baolina kitra rehetra misy nanonga tamin'ny voalohany ka tamin'ny farany sambasamba Madagasikara any amin'ny mbola misy matsaroa aorinany nefa vatapakatra zay ngamany faly daholo ny rehetra amin'izy. Miarapany vaovao malagasy mpanaraka ny baolina kitra dia faliana toety vonona satria tsika nahatafita amin'ny kanina sorona be dia be ny rehetrarehetra izay nahatafita tamin'ny kanina fa zava-dehibe ny nahatafita malagasy ary mino fa angamba ny toy mondial ny baolina izay ataontsika. Ya fantatsika tokoa fa qualifié amin'ny kanina tsika malagasy voalohany amin'ny tantaran'ny baolina kitra ny malagasy zany. Tsy mora natongavana an'izany ary eto dia misaotra sahady ny filohan'ny CAF izay nitantana teo aloha fa anisany nahatonga an'izany ihany koa fa indrindrandrindra ny mpitantana amin'izao izay ao anatin'ny comité exécutif moa zay za dia mbola mamerina ny efa niteneniko aminay amanjery rehefa ty baolina kitra dia mifanampy koa rehefa andeha io fifidianana io dia tokony ho avela zany za isivy candidat reo ilatsaka daholo dia zay lany eo no ometanana satria hitatsika fa rehefa miara-mientana ny malagasy miara-mientana ny ty baolina kitra dia mahazo vokatra tsika tsy andany fotoana tsony zany tsika ifampitsikera na ifanometsiny fa itodika any amin'ny matyanina amin'izay fanomezan-tanina izay satria zay ihany no ahafahantsika mampitoy an'izao ezaka lehibe vitatsika izao. Samba ny amin'ny tantaran'ny baolina kitra malagasy hoe tapakatra amin'izany final ny kanina izany taoko fa zava-dehibe misy antso ty zakinao raha azo atao tokony atao antso fiasana rapitso satria tantara iray lehibe amin'ny firenena malagasy zany hoe Madagasikara anao kanina zany tadiditsika Sénégal raha hoe tapakatra anao mondial décrétena jour férié ny ampitson'iny ka zay mba angatana fitondram-panjakana satria zava-dehibe efa ela ny andrasana zany kanina zany. En plus ny score efa nampoizina ihany tsy maintsy mandresy ny rarina amin'ny budget rehetra ho avy Soudan afaka ray volana mba ho tonga be dia be ohatran' izany fa tsy hotsony avina le match amin'ny Soudan zany tokony ho tonga betsaka iatrika voaloha moa zany dia hoe miarahaba ny malagasy rehetrarehetra satria hatramin'izay na fédération malagasy baolina kitra zany dia mbola tsy ary nanao kanina raha sy tamin'izao fotoana androna izao na misy azy resaka dia resaky fitiavagna aby regny ka ho ana afaliagny be satria zao amin'izao androna izao vao lasa kanina nanandray anjara amin'ny kanina malagasy dia fifalianao malagasy rehetrarehetra regny fitiavagna regny ka ndengany Barea mba ho tonga amin'ny avo indrindra zay ngamba ny malagasy rehetrarehetra. Madagascar to go to the African Cup for first time in history. For us, for me personally, only 1 month with the team. It's not easy to build something in 1 month. We try everything. We play 3 days ago at home. We try everything. I think we deserve more. The first game at home. And after hearing about today, we knew it's going to be very difficult to play away.
also we try everything. We play, I think, one very good first half. We deserve to score one goal, and if we started winning this game, everything changed. But we couldn't, and in the second half I changed the system. We played 4-4-2, looking for more long ball with two strikers, but we couldn't take the second ball, and finally 1-0 again. We have to continue. We have many players injured, many important players injured, but we have to go ahead. We have 2 games more in this qualification against Senegal. It's a World Cup team. It's ambitious for us to play against him. This group of players are very young, and I hope in the future Guinea is going to be in a high level in Africa. Une grande fierté pour moi et pour les joueurs, et puis une grande joie pour le peuple malgache, franchement. Pour vous dire la vérité, on s'était dit il y a 2 ans et demi avec le président Hamad que ça pouvait être possible. Il m'avait demandé comment, je lui ai dit faites-moi confiance et puis vous verrez. Alors bien sûr ce sont les joueurs qui jouent, mais c'est un tout. On a travaillé beaucoup. Depuis 2 ans et demi, on n'a pas perdu contre une seule équipe africaine. Vous regarderez. On a perdu contre le Kosovo 1-0, qui est une très très belle équipe européenne. Et j'en suis très fier. Et les joueurs donnent tout. Il y a un vrai groupe. Entre expats et locaux, avec un objectif commun qui était clair, c'était celui d'aller à la CAN. Maintenant, ça, je suis super heureux que ça fasse plaisir au peuple malgache. Ça peut donner une bouffée d'oxygène. Et tant qu'on peut leur donner de la joie, je suis super content, vraiment fier et content. Voilà. Maintenant, puisqu'on parle d'objectif, on s'était donné un objectif, c'était historique, d'aller à la CAN. Maintenant, on va essayer de se donner cet objectif fou, de terminer le premier groupe. Allez! Non, tiktenena ngamba ditsuke. Tsika raha te androso de mila masaka kritika, masaka fifanitsiny. Zavatra raiky mety tsoiny coach, mety tsoiny voly. Donc raha tsika reo mitambatra mety zavatra anankiray, mety zavatra raiko mety tsoiny voly. Ny zavatra tsy hainy vola nefa mety haiko. De raha atambatra amin'izy vola zany mety manao zavatra be. Zay tiko tenena hoe aloha miarangasaka manao zavatra. Tsy haiko ngamba vitsivitsy zay nge ampiansay atao hoe za Bolida, Yanissé, Pascal, Koukaus, zio reo andy nasaindry tao 5 zay. Ahoana natsoky izy de ahoana lesitsika ho azy zany tsika ve tsy mametraka ratara amty volona ketra malagasy ty. Inona nataotsika? Andaotsika manao cotisation. Zay 5 lahy anda zay, za Yanissé, Bolida, Paulin, Carolus, Pascal, tsika manao cotisation. Tsika vita maillot fa mamenatr'olona mare maillot atsika rovitra be arana tsika mamenatr'olona satria ianao manao volany la France ve de maillot anaovanao match arovitra sakory tsy miteny iny zany ndao tsika anao cotisation zao vita maillot sary zay nefa zany zavatra rezy zay zany nefa tsy nataoko mihitsy hoe zay tsy namety fendramezana fa mba tsara ny maso zany Madagasikara zany mitsaliky ny olona fa zavatra mitiny atao de hoe mifamalina kevana malagasy tsara. Zany tiako teneniny rehefa mitambatra de vaty, rehefa misaraka de fasika. Teneniko anao hoe nona makany professionnalisme zany inona moa tsy resaka hoe vola raisina professionnalisme. Resaka fikarakarana, ohatra hoe fikarakarana rehetrarehetra zany. Raha anao match ray anao eo avelomana daholo mandritra iray volana zao natao, zay natao professionnalisme. Fa tsy hoe ny amateurisme no tiako tenenao zany raha ohatra anao anty anao. Mety rehefa afaka alona atapray anao tena de hijery telefône na trop tard misy zavatra homanina zany, misy zavatra homanina ao de zay fanomanina zay natao professionnalisme. Misy efa zavatra mipelapelaka daholo zao zany zao raha te androso tsika amin'ny sport na amin'inona mila manao an'izay ary mila mahazaka an'izay vivan'izay koa nefa provony vaingana e nazaka sarotra ny nanovo vity izy donc mila mahazaka an'izay.